Ry avaka malala, akasitrahako indrindra ianao ny amin'ny fanaranao an'izao fandarana izao. Fantatro fa nisy finiavana safidy tao aminao ny anaraka an'ity fandarana ity. Ary ankasitrahako ihany koa Andriamanitra ny amin'ny ahatonga antsika ho tafaraka eto amin'izao fandarana izao. Fantatro fa manana programa manokana ho an'ny fiainantsika Andriamanitra. Ho an'ny fiainako sy ho an'ny fiainanao dia miaraka eto tsika amin'izao. Eto dia tiako ihany mampatsiahy hoe efa nisy fizarana maromaro tamin'ity fandarana ity tany aloha. Raha tsy nahino an'izany ianao dia ataovy izay fomba mba ahitanao an'izany. Fa ho hitanao izany raha tena ho tediavinao. Fa ny androany androantsika dia hiresaka ny amin'ny hoe manao ny asa amin'ny kafanampo. Andao hivavaka isika aloha mialohan'ny hoe hamaky isika ny soratra masina. Andriamanitra, misaotra anao noho ny teninao. Dia ampio izahay mba tsy handray an'izany ho toy ny tenin'olombelona fa toy ny tenin'Andriamanitra. Dia ampio izahay mba hanaiky no ampianary ny teninao, mba hanaiky ny ho resy lahatra ny amin'izay lazay ny teninao, mba hanaiky ny ho ahitsy ny teninao, ary mba hanaiky ny ho tezain'ny teninao ilay ho fitezana amin'ny fahamarinana. Angatahako amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Ravana malala, izay rehetra azon'ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao. Fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainatsita izay alehanao. Izany no voalaza ny mpitoriteny toko 7:10. Efa hitantsika tamin'ireo fandarana rehetra tany amin'ny lasa hoe mampahery ny mpamaky azy Andriamanitra, ny mpamaky ny soratra masina, ny mba hifaly eo ampanaovana ny fanompona an'Andriamanitra. Ka dia hanao an'izany amin'ny heriny, izay rehetra azon'ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao. Fa amin'ity androany ity isika dia resaka hoe miteny ihany koa Andriamanitra eto ny soratra masina, ny mba hanaovantsika an'izany asa izany amin'ny kafanampo. Efa niresantsika tany aloha ny hevitra ilay hoe ataovy amin'ny herinao. Fa androany dia ho tsindritsika manokana ny hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny hafanampo rehefa manao zavatra anankiray dia manao izany amin'ny kafanampo. Romanina toko 12 dia izao no voalaza ny 2:12. Romanina toko 12 dia ny 2:12. Mahazo toa fa aza malaina ary aoka hafana fo amin'ny fanompoana ny Tompo. Ry havako malala, rehefa manao zavatra anankiray dia tena atao amin'ny kafanampo. Ny zavatra rehetra izay ataontsika, fantatritsika fa atao ho an'Andriamanitra ireny rehetra ireny. Atao ho an'Andriamanitra. Raha tsy hoe angaha hanao safidy mihitsy ianao, hanao zavatra efa fantatrao izao fa tsy tsara, tsy akasitrahan'Andriamanitra. Izay moa izany dia efa izao no vakiantsika Romanina toko 4. Romanina toko 4 dia vakiantsika ny 2:17. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadiany tsy fahamarinana, fa atolory ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadian'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Ry havako malala, maro ny olona izay mahavita zavatra amin'ny kafanampo be kanefa zavatra tsy tsara ilay ataony. Misy hery manosika azy, hery manosika tsy tsara, dia ilay zavatra atao tsy tsara.
kanefa mampiasa hafanam-po izy amin'izany ary tena mafana fo mihitsy. Efa notantaraiko tamin'ny sasany mety misy aminareo izay manaraka n'izao fandarana izao efa nandre an'izany. Tamin'ny tenako tany amin'ny fiangonana izay notandremako tany aloha, nitantarako fa za dia tena malahelo mihitsy ny foko satria za nandany ny fotoam-pahatanorako tamin'ny fomba tsy tsara, fomba fiainana tsy tsara. Ankehitriny mizaka ny vokatra izany fa dia atao ahoana fa efa rano efa raraka izany. Fa dia zay nahatonga hanana fanapahan-kevitra feno mihitsy hoe izay mbola azoko atao, izay azon'ny tanako atao dia ho ataoko amin'ny herika. Fa zay efa ranoraraka tany aloha dia efa tsisy ninina azo anaovana azy intsony. Tamin'izany fotoana izany, lazaiko anareo, misy maromaro izahay mpinamana teo amin'ny tanànanay, izahay moa lehibe tany ambanivohitra tany. Fa amin'ny andro hariva eo amin'ny fito sasany hariva eo, misy tovolahy vitsivitsy no miainga miala eo an-tanàna. Andeha hamakivaky tendrombohitra, lohasaha, fotaka, tanimbary sy ny sisa, lavitra, efa ho adiny roa sasany, amikeripo hamonjy toerana anankiray. Inona hozy nareo ilay hovonjena any? Satria misy lanonana any ary dia misy alim-pandihizana. Hamonjy baolina amin'izany hafanam-po tsisy ohatr'izany. Ary lazaiko anareo aza hoe indraindray izay tamin'izany efa eo zany aloha ilay hoe manavatsava fotaka sy ny sisa mandra-pahatonga any. Fa rehefa tonga indray, avy ny orana, rava ny baolina, sy lasa mody matory daholo ny olona, dia izahay ao anatin'iny orana iny indray mbola andeha hanavatsava indray, andeha hody, tonga any an-trano amin'izany. Dia mampalahelo e, fa dia mafana fo amin'ny zavatra tsy tsara, mafana fo amin'ny zavatra tsy mahasoa. Dia izao no tenen'ny Romanina izay nivakitsika tao hoe tahaka ny nanoloran'ny tenanareo tamin'ny ota ho mpanompon'ny ota, tamin'ny tsy fahamarinana ho mpanompon'ny tsy fahamarinana, ho fiadian'ny tsy fahamarinana, dia ankehitriny atolory kosa ny tenanareo ho an'Andriamanitra, atolory ny momba ny tenanareo ho fiadian'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Manaraka fahotana, manompo fahotana aza mahavita hafanam-po be toy izany. Maika rehefa hanompo an'Andriamanitra, ankehitriny efa novan'Andriamanitra, novonjen'Andriamanitra ho afaka tamin'izany fahadosoana goavana izany. Ka dia efa manompo an'ilay Andriamanitra velona, ilay Andriamanitra manan-karem-pahasoavana sy famindram-po, ary dia manompo azy amin'ny fo rehetra, amin'ny saina rehetra, amin'ny hery rehetra, amin'ny fanahy rehetra, manompo azy amin'ny hafanam-po. Ary izao raha tena manao an'izany ianao, tsy ianao rery no ahita tombontsoa, ahita fifaliana amin'izany. Ianao aloha izany dia sambatra ianao amin'izany raha ataonao mandra-pahatonga eo amin'ilay faran'ny fiainanao izany, maharitra amin'izany fiazakazahana izany ianao, amin'izany ady tsara ny finoana izany, isika dia efa tehirizina ho antsika ilay satroboninahitra fiainana. Fa tsy isika rery ny azo tombontsoa amin'izany. Misy andininy anankiray izay tena mikasika ny foko ihany koa ity, dia zaraiko aminao satria inoko fa hikasika ny fonao ihany koa ilay izy. Korinthiana faharoa toko fahasivy. Korinthiana faharoa toko fahasivy. Dia izao ny fanambarana voasoratry ny tenin'Andriamanitra. Fa fantatro ny fahazotoanareo izay ataoko rehareny aminareo amin'ny Makedoniana hoe efa vonina hatry ny taontsy Akaia, ary ny zotom-ponareo dia namporisika ny maro. Ndresaka ny amin'ny fiangonana tany Akaia i Paoly.
dia nanoratra ny amin'ireo zavatra tsara izay hitany izy. Ho an'ny Korintiana, epistily faharoa Korintiana 7:1-2 dia izao ny fanambaran'i Paoly: mirehare mihitsy any aminareo fa tena nafana fo ianareo nataonareo tamin'ny kafanampo ilay izy, ary tsy nijanona teo aminareo fotsiny ny vokatra izany hafanamponareo izany, fa ny zotom-ponareo dia nampirisika ny maro. Ry havako malala, ianao raha tena hanompo an'Andriamanitra amin'ny kafanampo, dia hiasa Andriamanitra, dia ho valian'Andriamanitra soa izany asanao izany. Valisoa tsy ho anao rery, tsy ny valisoa anao mandrakizay rery, fa maro hafa be ihany koa ny azo hery miasa mangina amin'izany. Dia hoy ny soratra masina hoe ny zotom-ponao io dia hampirisika olona maro. Ry havako malala, izay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao, fa ho hitanao fa Andriamanitra akory tsy mba tsy marina. Fantatr'Andriamanitra ny hery manosika anao rehefa hanao an'io zavatra io. Dia fantatr'Andriamanitra ny fandavan-tena, ny sakrifisy rehetra izay nataonao, voarakitra tsara any an-danitra avokoa ireny. Ka dia ho valianao soa, ho valian'Andriamanitra soa izany asanao izany. Ho valiany soa ianao ary ataony hiparitaka amin'ny olona hafa izany valisoa izany. Vakiako faran'ny Hebreo 9. Ndao iarahantsika mijery Hebreo 9 dia izao ny voalaza ny 10:10. Hebreo 9:10. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany, raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Ry havako malala, Andriamanitra tsy mba tsy marina. Angamba mety misy olona izay mba nantenainao mba hakasitraka, hanome fankasitrahana ny zavatra tsara vitanao, nefa tsy nanao an'izany izy. Aza diso fanantenanany amin'izany, aza mararirary fo, aza horohorony amin'izany. Fa Andriamanitra dia mahita ny zavatra rehetra izay nataonao. Ny anjely mirakitra tsara, ampatokiana mihitsy ny andraisan'ny anjely tsara an'izany zavatra izay nataonao izany. Izay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao. Aoka mba tsy ho tratry ny fahakiviana rehefa misy olona izay nanaovanao soa, tena nampianao mihitsy, na tena nanao asa tsara mihitsy ianao teo amin'ny toeram-piasana misy anao, kanefa tohatra ny tsy nirarahin'ilay olona, vao maika aza angamba mety zavatra tsy tsara ny nataony ianao, navaliny ianao, tsy mba misy fankasitrahana, fa vao maika zavatra ratsy ny navaliny ianao, aza kivy amin'izany, satria tsika tsy mitady sitraka amin'ny olombelona. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina. Andriamanitra tsy manadino ny zavatra rehetra izay nataonao ho voninahitry ny anarany. Eto zany zao dia teny aminao, za zany zao miasa ao amin'ny sahan'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra nantsoiny dia nofidiny dia mba hanompo azy ato amin'ny saha, ato amin'ny asany. Fa ianao io tsy voatery ho pastera ohatrà ianao, izay vao manompo an'Andriamanitra, fa n'aiza toerana misy anao dia izao ny zavatra, ny asa rehetra izay azo ny tananao atao arak'izay hitarihy ny fanahy masina anao dia ataovy amin'ny herinao. Hozy ny apôstôly Paoly eo amin'ny Kolosiana hoe toy ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Angamba miasa amin'ny toeram-piasana izay orinasan'olona manokana ianao, orinasa privé, ataovy amin'ny herinao toy ny ho an'ny tompo io, fa eo ianao natsoin'Andriamanitra hanompo azy. Dia ho hitanao fa ny zotom-ponao dia hampirisika ny maro hafa. Asa fanompoana an'Andriamanitra izany.
ary Andriamanitra ilay niantso anao, Andriamanitra ilay nandamina ny fiainanao, dia tsy misy kisendrasendra fa manana hevitra heverana anao izy. Ary Andriamanitra marina izy, tsy mba hanadino ny soa rehetra izay nataonao. Hitahy ianao anie Andriamanitra, mba ho isan'ireo izay zanak'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra amin'ny herinao rehetra, manompo an'Andriamanitra amin'ny hafanam-po feno anie ianao. Andao hivavaka isika. Andriamanitra, misaotranao zahay noho ny teninao. Misaotranao zahay Andriamanitra noho ny fampaherezana izay nomenao anay. Tahio ireo zanakao rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao, mba tena hanompo anao amin'ny heriny rehetra, amin'ny hafanam-po, ary ianao kosa Andriamanitra dia hitahy ny asa izay ataony, hamaly soa azy. Ka dia mba samy hatanteraka ny fihazakazahanay anie izahay rehetra, ary ny zotim-ponay rehetra anie dia mba hampirisika ny maro hafa, mba samy hanompo anao amin'ny fifaliana avokoa izahay rehetra. Ny vavaka dia tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Kristy. Amen.